zay moa le velabelarana teo e fa vonona dia vonona tokoa raha nisy an'irehire atsika zany satria nisy olona vitany dokimoa itsika tanatin'ny ataontsika raha firenena afrikana le hoe tena makany amin'ny habitat 3 iny a zavatra coordination planification tsy maintsy mana politique ianao tsy lany andro akory zany fa tsy maintsy mana politique ianao a mijery hoe inona ny vita inona ny tsy vita be da be ny tsy vitatsika ny vinavinantsika efa tsara tamin'ny omboka tamin'ny fotoana nametrahana zany ny habitat 2 fa irahantsika malalo iny zany hoe tsy vitatsika ny nampianatra azy tsy vitatsika ny eritreritra bebe kokoa hoe tara ihany le vinavinantsika tara be tsika amin'izao fotoana zao a raha metaoko hoe mifandraisana tanana zany fampandrosoana milafiny fotodrafitrasa ahita amin'ny tanana lehibe satria miazakazaka ny olona makaika tanana lehibe tsy azo sakanana io raha zay ny politika ndao sakanana ny olona tsy akatia dia lany andro atsika fa ny atao hoe miéquilibré an'izay tsy maintsy atao a sy niferitretana ny fanitarana ny tanàna tsy hoe ahoana ny andraisantsika izy atao Tananarivo tsy ho zaka ntsony fa ahoana ny anitarana an'le izy a dia any apetraka ny fepetra rehetrarehetra ampatanàn-dehibe an'le tanàna vaovao fa tsy hoe amorona tanàna kely eo manodidina ny Tananarivo isika dia ny olona forononao io fa ny olona iverina tia Tananarivo fa raha vo tanàn-dehibe ny any dia mijanona any amin'izay satria tsy fombontsony tia Tananarivo ataoko hoe zay angamba no mieritreritra lehibe anatin'le mise en œuvre tsy tara mihitsika ary anisan'ny voalohany tsika ary anisan'ny mitondra hevitra tsika amin'ny ahafahana miatry an'izany satria be da be nitovizana na reo tanàna firenena mandroso ara manana zany olana zany ihany koa izy a indrindra fa ny tany mahantra moa dia be da be ny olana any nefa tsika kosa dia mametraka an'izay politika atsika ahafahan'ny olona mieritreritra ary anisan'ny mba niderain'ny olona mihitsy zavatra vitatsika tsara zany a na teto anatiny satria nametraka ihany koa tsika voalaza teo fa betsaka ny zavatra mifandray amin'io ny resaka ny politika fananatany amin'ny tanàna lehibe a tsy maintsy jereny zany a ny assainissement io ny mampatanàna lehibe azy rehetrarehetra dia anatin'le indicateur jerena sy lasaka enjeu amin'izao fotoana zao navadika kely zany lay vina navadika ny hoe inona ny tena olana satria hita le zavatra tsy vita teo dia reny zany miaraka hoentina mijery ny lavidavatra koa satria voalaza manam-pahaizana moa zany fa afaka ataona vitsivitsy zany raha miresaka aménagement territoire ny hoe amin'izany 2035 zany zavatra rapitso zany hoe inona ahoana ny politika atsika dia zay le apetraka amin'izao isika dia mijanona ary io dia arenatsika satria tsika manana tany tsika zao miambo nametraka definitsika hoe mba anisany misompotra aty amin'ny faritra misy atsika misompotra ny fiarikarentsika zany kanefa tsy anakana ihany koa ny olona ifindra afaka ty amin'ny anana zay ataoko hoe fandanjalanjana équilibre zay a zay ny asa fanjakana sy ireo tsika hoe manamana-pahaizana be da be amin'ny resaka aménagement territoire io zareo architecte ny sinsisa ny développeur an'ireny mahay an'izany fanjakana koa mba miezaka zany mba anaraka ny toetrandro na économiste ianao na iny ianao fa zay ny fandrosoana dia miezaka ianao zay anatin'izao be da be io satria ny raingezabe aloha zany dia vonona izy a amin'ny fanarenana an'ireo zavatra simba fotodrafitrasa ny resahako tamin'ireny tondradrano farany cyclone ireny zay zany voulefao fa io moa fiteny le voulefao fa misy zavatra dingana kely vitsivitsy a ezahana ho anatin'ny fotoana foy a ahafahana mamaly an'izany satria ao anatin'ny fahamaizana ny zavatra mitranga misy ihany koa nefa ireo vinanasa maro samihafa zany iarahana amin'izy ireo a fanamboarana lalana zay lazaiko teo hoe atosikotsika mafy zao le politika tanàna vaovao ngamba ny lazana azy a tanàn-dehibe vaovao zay zany tena mba anamiko mihitsy tanàn-dehibe vaovao fa tsy hoe namboatra tana ambanivohitra anankiray vaovao tsy atsarainy ny ambanivohitra fa le périurbaine le vaovao le ataontsika hoe nouvelle ville zany na misy amin'ny atosika be da be anatin'izany a dia ny lalana amin'irenyle famokarana kely lalana 20 kilometra 30 kilometra nefa tena manimba ny fari-piainan'le olona mpamokatra kanefa mipénaliser zay ngamba ny fatiantoka koa hoan'ny mpividy farany consommateur final dia le olona eo anelanelany eo no mahazo tombombe satria ratsy ny infrastructure eo dia lany anatin'iny a ny vola marina eo mety mahazo an'izany ny secteur transport nefa tsy dia zany loatra angamba ny tanjona aloha ny zavatra zay atao a dia reny zany anisan'ny tena idim-barotra aminy hoe ameko ohatra anareo foana fantatrao tsara zany hoe etsy mahitsy averiny mandeha mpamorokatra atody etsy amin'ny 20 kilometra dia mametraka ao anatin'ny kajiny ny masokarena any a 700 no hoe atody vaky
amin'ny fomba nitondrana azy avy eo amin'ny famokarany azy ivoaka eto amin'ny renika mora pitenena zany fa rehefa kajinao zany ao anatin'le fiarina oentin'ireo olon'ireo miary amin'ny resaka famokarana tody sy akoho io a dia faty antokangezabe zany sady zakaiko ianao pina tonga lafo ny masokarenany nefa tsy tombotsy ho an'le mpamokatra zay ne diva amin'ny fanjakana fotoa zao anao andreny ohatr' zany nipomany resaka fruit any anan'ireo a mba ahafahana le hoe toerana mamokatra fahany manakaiky mpivarotra sy ny mpividy miasa amin'ny fanjakana zany manatsara le tontolo iainan'ny olo eo amin'ny lafin'izay dia ny anamora koa nefa ny fiainana tia